fena non lesi ci vita mura Ravo sulla fa che quella ben pana cura
fantsika hery-vaovao any Madagasikara amin'izao tsika taona fahatelo ny foronana zao. Dia afatsika ny fahatelon'ny HVM. Androany tokoa tato amin'ity efitrano ity no nananganana tamin'ny fomba ofisialy ny antoko hery-vaovao Madagasikara. Raha ny fifaliana, raha ny hafaliana dia tsy omby ity trano ity. Kanefa alohan'izany rehetrarehetra izany dia mamela anareo satria tantely amamboahana tokoa ny fiainana. Ny angataka amintsika manakavy iray minitra fahanginana ho fahatserovana le namantsika. Lay député namantsika le vao izay vo Androany tany Tomasina no nalevina. Zay hoe latoplatoko vavy fa araka ny resaka teo dia fanamariana ny fahatelo taona ny joromy ty antoko HVM ity. Ho amparajana tokoa no anasana an'ireto lehibe ny androm-panjakana eto amin'ny firenena. Mba aneo ny heviny ilaza an'izay vetsivetsipony amin'izay telo taona ny arahana ny tantana ny fanjakana teto izay. Koa teninay tompoko dia mbola fisaorana fankatelemana satria raha atao ny tari-dresaka dia vitsy ihany nino. Zay fotsiny olo ny Batsihivana. Vitsy ihany nino telo taona sy tapany lasy zay.
mila finoana tokoa hoe hoaiza moa dia makaiza isika izao dia anisan'ny namana tsy nafoy marina fa vitsivitsy zay no eto reo toko hoe nanorona tamin'izany fotoa zany efa fa betsaka ny lalana ny dibiatsina koa tsy any amin'izany isontsika izao fa ny an'ny fanomafisa ny fototra zay kelezan'ny filoha republika atsika ery Rajaonarimampianina mba anana androm-panjakana matanjaka eto amin'ny firenena na mety ho zarazarain'ny hevitra kely tsy mitovy ary fa hifanatona ao amin'le hevitra fototra dia ny fampandrosoana ny firenentsika ary anisan'ny tanjona lehibe napetraky ny filoha mpanorona ery Rajaonarimampianina ny anamafy orona n'izay reo androm-panjakana zay mijoro eto amin'ilontsika amin'izao fotoana izao raha zay fotsiny nametraka tanjona dia tena mahazo miteka daholo tsika rehetrarehetra fantratratsika ny tanjona tamin'izany lehibe zay mbola ho avy eo moro zareo satria izy no ao anatin'izany nafananao an'izany tsy moro zany sanandro zany a misy zavatra tsy maintsy etsehany tsy maintsy misy zavatra dina hevitra koa tsy tazona elany fitenenana fa raha sitrakareo tompoko dia miangavy sahady an'ny président ny assemblée nationale président Jean Max andray ny fitenenana raha sitraka tompoko Andriamatoa filoha national ny antoko hery vaovao Madagasikara Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta ianao Andriamatoa filohan'ny anteny miaran-doolona ianareo mpiambana amin'ny gouvernemanta ianareo parlementaire rehetra ao moa ny loholo Madagasikara ao ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ianareo rehetra zay mpikambana ao amin'ny antoko hery vaovao Madagasikara tsika rehetra ato anatin'ity trano ity tompoko lasy tompoko vavy tantely mambavina tokoa ny fiainana ka namoy rahalahy anankiray zay tao amin'ny teny miaram-pirenena mafy tokoa zany fa dia sotran'Andriamanitra nampindra anazy atsika nandrisan'izay fotoana zay ary nafahany ihany koa natanteraka ny adidy zay mifanandrify azy teto amin'ny firenena ary sorako ihany koa ny fandraisana anjara zay nataony tsirairay indrindra Andriamatoa filohan'ny republika zay tsy nikely soroka fa nikarakara mbola hasany amin'ny fitsaboana ka hatra amin'izao fotoana zao ary amin'ny alalany ireo namany amin'ny gouvernemanta zany ny hery vaovao ny Madagasikara faly miarahaba anareo ny tenako bon anniversaire telo taogno zay azoko lazaigny fa sarotro dia sarotro anefa voadikan'ny HVM zany fotoan-tsarotro zany dia mbola arabaina manokana ianareo Madagasikara no jerena fampandrosoana ny firenena zay le hira ny andalana anankiray tamin'ny hira fanefa ny antoko ary mbola mahita koa hoeto hoe ny maly fahombiazana ny ampitso fandresena misaotra anareo nanasanay androany ny fanasanareo anay dia manambara avy hatrany ny fifankatiavana ny firaisan-kina ary ny fiarah-miasa zay misy eo amintsika araka le voalaza teo satria Madagasikara no jerentsika fampandrosoana ny firenena ary firenena sy tandazana iombonina raha teo ka dia zava-dehibe ka eto ary dia raha mahita ireto rehetra reto dia tompony andraikitra ambony eto amin'ny firenena ao ny mpanatanteraka ao ny mpanao lalàna ao ny mpanao lalàna moa misy ny loholona misy ny solombavam-bahoaka zavatra tsikaritra zany dia misy tokoa ary miroso hatrany
amin'izany fanamafisana orona zany Andriamatoa filoha nasionaly itsika amin'izao fotoana zao ary na dia misy azy ny fihantsina sy ny fanozongozonina zay ataon'ny sasany zay mety tsy mitovy hevitra na ny hoe azo lazaina hoe nitsingala mitady ny ainy omby ho faty dia mbola io mijoro ary vao maika miamatanjaka amin'izao fotoana zao ka izahay ao amin'ny anteny miera-pirenena amin'ny alalan'ireo solombavam-bahoaka maro anisy lavitra ao anatin'io androm-panjakana io dia mbola manamafy mandrakariva fa dia miara-dia mandrakariva ary manohana eo amin'ny fanatanterahana ny programa nasa fampandrosoana ny firenena izay nataon'ny filohan'ny Repoblika ary manamafy zany izahay sady nisafidy ny fitoniana nisafidy ny fiarah-miasa ary iny raha ohatra ary mbola azo atao dia manao ny ezaka rehetra mba hahafahan'ny firenena sy fitondrana eo ambany fitarian'ny Andriamatoa Hery-Rajaona Narimanpianina iroso hatrany amin'ny ezaka rehetra zay atao fampandrosoana ny firenena. Ko dia manamafy zany teny zany eto anatrehanareo mpikambana amin'ny hery vaovaon'i Madagasikara izahay ary mirary koa raha mirary ny fahombiazana mandrakariva ho an'ny antoko eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena ary zay fahombiazana zay no hitondratsika amin'ny fandresena ny ampitso misaotra tompoko lahy makately da tompoko lahy ny antoko hery vaovaon'i Madagasikara sy nareo ampikamana ao amin'ny bureau national Andriamatoa Premier Ministre lehibe gouvernemanta sy nareo ministra membre ng gouvernemanta Andriamatoa filohan'ny anteny miera-pirenena sy ianareo ao amin'ny anteny miera-pirenena na ny député isika ny olona rehetra mbola maritra ny olona isika rehetra zay voretona tsy misy avahana fa iray ihany isika rehetra eny ny teny zay lazaiko eto dia teny voalanjalanja satria no avy Madagasikara no jerentsika dia vola pararana sy farimangany hoany ka tafahoana samy soa tafahoana samy tsara tafahoana samy faly tafahoana samy mirana ny ndaniny mitsika ny kilan'ny membe izany no azo ilazana ny fiarantsika eto miasika ny nanonam-pankalazana ny fahatelo taona ny antoko hery vaovaon'i Madagasikara na HVM eny ny azafady dia efa heverina fa napitainy ireo miteny teo aloha zany fa dia any tokoa moa zany ny fotoana rahantsika mifaly joyeux anniversaire bon anniversaire antoko hery vaovaon'i Madagasikara HVM miarahaba ny mpikambana rehetra ary miarahaba koa asika rehetra zay fanolotanana satria zao fatokavatsika zao dia maty zany fa vonona isika ifanolotanana ifametanana ampandrosona ny Madagasikara anio dia torajoary zany arahabo zany ka mahenika nisy tokantrano mety efa amintsika zarary azy tsy amin'ny toko HVM ihany fa azitsika rehetra ato na toko izy na toko izy na fikambana izy na fikambanana izy toko lahy sy toko vavy inona moa ny antony mpizoron'ny toko politika maro kanefa araky ny fahafantarana azy tsotsotra matoa ny toko politika iray mijoro dia manana fandaharana azy hoenty manasoa ny firenena ary ny tanjona dia hitondra ny firenena mba hahafahana manatanteraka sy mametraka izany fandaharana izany tratra ny toko HVM ny tanjona amin'ny fitondrany ny firenena satria io zany zay tika hoe ny maly fahombiazana
ary ny firariana dia ho lavorary avokoa ireo fandaran'asa vidan'asa maro rakasetsika atrehana io zany a le apiso fandresena ilaina ny hery eto amin'ny firenena mba hahafahana mandroso mila tao zavatra maro manodidina azy zany rehetra zany aitsika ilay foam-pirenena hoe ny fasakina no hery mila miray iny isika rehetra ny antenantsika fa ilay hery ao ambony ao zany dia hipita ty amintsika ka dia ampaherantsika bebe kokoa zany ary hotratantsika ny tanja zay mahasoantsika rehetra tsy akanavaka ny vaovao Madagasikara dia ho fanohitra ho an'ny Madagasikara tokoa ny fandanana zany hery vaovao zany telo taona zay ny lasa misy ny zava-bita zay zany le hoe ny fahombiazana omaly fahombiazana zany ary misy io ny zavatra kalina dia ny apiso fandreseny zany nizoratrany ny antoko herively Madagasikara na dia ao zany misy fika hery vaovao Madagasikara zay ny lapsus laiko hoe lapsus laiko hoe zay na dia tao zany fikana na dia tao zany falenjena nizoratrany nefa ianareo hery vaovao Madagasikara no taratry ny fitondrana ara-dalàna ary manohana ny ara-dalàna sy nipositra hony ny assemblée vaovao koa dia makahery antsika rehetra makahery anareo ary makahery antsika rehetra zay atao amin'ny kefrany be ny asa zay atao mila hery vaovao be ny zavatra lasa mila hery tena mikasa ary mila hery tena miasa be na raikitra sahanina mila hery tena vanina be ny tinaotondrona mila hery tena vonina be ny tena ambara mila hery gasikara akasitrahana fero ny totona fosy nandrona masaka izao fotoana ankalazantsika ny fahatelo taona ny herively Madagasikara hery vaovao Madagasikara ny herively raha hery vaovao anao dia tsy maintsy vely ny vaovao tsy mety ho maty fa vela lalandava hery vaovao Madagasikara kana tomponay fasiraka tompovavy Andriamatoa filoha nasionaly ny antoko hery vaovao Madagasikara aloha tanonina tsara sady zoky be ao anatin'ny antoko Andriamatoa filohan'ny anteneran-doolona Andriamatoa filohan'ny anteneram-pirenena ianareo membre-ny bromahary sy ny antenera rotota Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny ministra namana membre ny gouvernementa isika rehetra vahiny manakaja zay nasaina amizao lanonana tsotsotra nefa iveriko fa horakety ny tantaran'ny Madagasikara izao tompoko lasy tompoko vavy ny voalohan-teninay dia misaotra an'Andriamanitra lera nahary izay nanomentsika n'izao fotoana zao satria tena fotoan-dehibe loatra ny fahatratrarana n'izany telo taona nanorenana antoko zany ary mamela ianareo tsy fantatry tsony fa araky ny nambara teo raha mijoreto ny tenako mety amin'ny maha-prime ministre fa eo indrindrandrindra koa mahamambre mahafatrapo izany antoko hery vaovao Madagasikara zay telo taona sahady ary atsika olombelona angamba zany telo taona zany mety azo lazaina hoe fohy kanefa azo lazaina ihany koa fa telo taona nahafahany ity antoko ity nandrefy ny zava-bitany ary azo lazaina tsy ampiambiambana fa ny antoko HVM zao no antoko lehibe indrindra
Madagasikara. Nianaporo fotsika an'izany amin'ny alalan'ireny fifidianana fa nisy sesy reny. Tao ny fifidianana teo anivon'ny commune, tao ny fifidianana sénatoriale izay nahitana trany fa nitarika aloha laharana trany izany antoko ASVM zany. Ary eto amin'izao fankalazana ny fahatelo taona niorenan'ity antoko ity, mamela ianareo raha iarahaba amin'ny fomba manokana ireo angadina ananana sy vinahitana n'ity antoko ASVM ity. Singanina manokana Andriamantoa filoham-pirenena Hajaina Rajaonary Mampianina izay izy ny tena volana iadiny loha iadiny tafo na nitsangana izao antoko izao. Nefa tsy azo adinoana ihany koa ianao, tsy azo adinoana ihany koa ianao Andriamantoa filoha nasionaly zany antoko zany, miaraka aminareo bureau politika izay tsy asiana fanavahana tolonketra fa tena mendrika izany fiarabana zany. Ianareo mangataka tehaka amintsika mianakavy ho an'ny filoha nasionaly ary ho an'ireo bureau politika ihany koa zany. Matoa antoko lehibe ity antoko ity, ngamba tsy pasoka ny efa malama araka ny tenenin'ny Andriamantoa filoha nasionaly teo, ary tsy hanao bingo manao matso ka hisalovana ny any hafa fa azo lazaina matoa antoko lehibe ity antoko ity dia misy ary manana foto-kevitra izay ijoroany. Foto-kevitra izay miompana indrindrandrindra amin'ny fanaovana fomba fanaovana politika vaovao, une nouvelle approche amin'ny fanaovana politika. Ary anisan'ny foto-kevitra anankitelo angamba no tiako songanina eto androany hamantarantsika fa antoko lehibe ny ASVM ary antoko izay miezaka manatratra ny tanjona eo amin'ny fametrahana izay fomba fiasa vaovao, fomba fanaovana politika vaovao sady fahery vaovao raha teo koa moa zany izy eto Madagasikara. Ny foto-kevitra voalohany dia ny fanajana ny fahasamihafana, na ivelany antoko io na ao anatin'ny antoko. Zavatra mety agaga ny hafa izany, indrindra ao anatin'ny antoko. Mety misy hevitra indraindray tsy hitovizana, nefa mampiavaka an'ity antoko ity ary hijoroko zany dia manana ny tanjona iraisana. Misy ny atao hoe discipline de parti, na dia eo aza indraindray ny zavatra mety tsy mampitovy hevitra amin'ny zavatra sasasasany rehefa hita fa tombotsoa ambony ny firenena zany no atrehana dia tsy miambahamba. Ny voalohany antoko miaraka amin'ireo membre politika, miaraka amin'ny membre rehetra manerana nosy manapa-kevitra no zany tombotsoa ambony firenena zay. Sahala amin'izay ihany koa ny fanajana ny fahasamihafana araka n'izay nambara teo. Nambara ny filohan'ny antenimieram-pirenena ary ekena izy iny fa tena mitombona. Mahay miara-miasa amin'ny antoko hafa ihany koa ny antoko ASVM. Voaporofo zany amin'ny fandaniana lalàna maro isan-karazany eo anivona antenimieram-pirenena indrindrandrindra. Zava-dehibe zany. Ary eto dia te hisaotra ny fomba manokana ireo antoko namana izay miara-misalahatra any eo amin'ny fijerena ny tombotsoa ambony firenena dia eo aza amin'izay fahasamihafana zay fa ny tombotsoa ambony firenena ihany no katsahana amin'ireny fandaniana ny lalàna reny. Ny zavatra anisan'ny foto-kevitra ijoroany ity antoko ity ihany koa dia ny fahaizana mijery lavitra. Mijery lavitra ary ny filoham-pirenena dia tsy misasatra mitena an'izay teny hoe mijery lavitra. Ohatra zao amin'ny resaka fanaovana lalàna, misy miaratsiny raha itenan'izany ary tsy hanonona ny ireny zava-nisy teto amin'ny firenena tamin'ireny fitondrana ny fandimby ireny fa nisy zany. Nisy indraindray ny fanaovana lalàna izay saika niompana indrindra amin'ny tombotsoa manokany ny fitondrana izay nisy tamin'izay fotoana zay. Fa amin'izao fotoana zao nisan'ny zavatra tena iadiny antoko ASVM miaraka amin'ny filohany, miaraka amin'ny filoham-pirenena ihany koa dia ny fanaovana sy ny lalàna izay heverin'ny antoko hoe mampetipety azy, fa ny lalàna izay natao ho an'ny rehetra, any lalàna natao haharitra ho an'ny fifantarana kamadina. Zava-dehibe zany.
Ary ny zavatra farany anisany ijoroany ity antoko ity ihany koa teneniko androany dia izao ny fametrahana fotodrafitrasa fototra ary mijery lavitra. Ohatra anankiray no afahako mijery an'izany. Raha mijery tsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ohatra miresaka jirama. Singanina manokana angamo tamin'ny Repoblika faharoa sy faharoa izay mba nijery lavitra teo amin'izany fametrahana fotodrafitrasa, indrindra fametrahana reny angova zao vaozina reny. Fa nanomboka tamin'ny rezimy nanaraka an'izay tsy nisy tsolo fijerena lavitra. Ary mety teny filoham-pirenena foana izao. Aoka tsy hijery ny androanitsika. Azo atao tsara mividy groupe électrogène be dia be, mitrosa be dia be ao amin'ny gazoaly dia tsisy délestage tsony eto Madagasikara. Nefa tsy izay no masony filoham-pirenena miaraka amin'ny antoko HVM fa ny fijerena lavitra. Tombotsoa ambonin'ny firenena, tsy ampibabotrosa ny zafy na ny zafy afitsika, fa mijery hoe inona ny tena ho tombotsony malagasy afaka 5 taona, 10 taona, 5 taona, 50 taona. Zay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy anisany mampiavaka an'ity antoko ity. Ka eto famaranana mamelahy ianareo raha amerina indray ny fiarabana any ity antoko hery vaovaon'ny Madagasikara ity. Noho izay fantratraran'izay fahatelo taonan'izay, ary arahaba fomba manokana ihany koa ianao Andriamatoa filoha nasional, fantatro fa mafy indraindray mahazo anao, indraindray mila nipigao fa azakivy ianao. Fa be dia be ny miaramila eo an-dramosinao hanampy ianao hatrany. Ary ny faniriko io zany misy teny ety mamelahy ianareo tsy te déformé fa ohatrany tsy fantatro ny nahazo anahy fa aingam-panahy fotsiny. Valaza ato hoe ny omaly fahombiazana, ny apitso fandreseny, ampiko hoe ny omaly fahombiazana, ny androany fanorenana maharitra, ny ampitso fandreseny. Misaotra tompoko lahy, makasefika tompoko. Mamerina fisaorana, mamerina anareo fisaorana anareo telo miralahy lehibe ny androm-panjakana eto amin'ity firenena ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy, inona moa no sary tiantsika avoaka teo amin'ireo teny tsy hiambo akory hoe anazava indray ireo nolazain'ireo olona manam-pahefana eto amin'ity firenentsika. Fa sary tiantsika avoaka androany anamarinana ny fahatelo taona ny antokontsika dia ny antoko HVM dia ilay sary izay ezaka lehibe nataon'ny filoham-pirenena raha vao nandray ny fitondrana izy. Satria firenena mivoaka tao anatin'ny krizy isika, krizy politika, tonga fahasaranana ary ekonomika sy ara-tsosialy fikorontanana tamin'izany. Niezaka voalohany izay natao satria fantatritsika rehetrarehetra fa sady tratra krizy tsika no firenena voasazy, lasa daholo ny fitokisan'ny olona na ny tato anatiny na ny tany ivelany, toa tsy atokisan'ny olona intsony na ny mpitondra ary. Dia niezaka voalohany nataon'ny filoham-pirenentsika tamin'izany raha vao nanao fanany ministeria Mahamasina fa 5 volana janoary 2024 dia niezaka anamaforona an'ireo androm-panjakana stabilité institutionnelle teto amin'ny firenena. Zay fotsiny fa zay tena lehibe indrindra satria na inona dia mijery an'izany ireo olona hoe ay zany zao vita ny fifidianana lany ara-pomba demokratika ny filoha ao Madagasikara dia manahoana ny tohiny. Lavitra lehibe indrindra teto amintsika ary isaoran'Andriamanitra fa mivoaka amin'ny fomba demokratika amin'ny lalan'ny fifidianana ny fandresena izay fandresen'ny firenentsika fa tsy fandresen'ny olona anankiray ao. Niezaka fitondram-panjakana ny taritin'ny filoham-pirenentsika ametraka an'izany stabilité institutionnelle sy stabilité politique eny ao ambadika eo. Mino aho fa lay teny izay voalaza nisy telo mirahalahy teo dia vavolombelona fa tratra lay tanjona lehibe izay napetraka ny filoham-pirenena dia nananana stabilité institutionnelle eto Madagasikara tsy ho atokotokana akory fa olona mijery mametraka ny tombotsoa ambonin'ny firenena
koa mendrika teraka sika mianakavy tokony. Marina loatra ny tenin'ireo manam-pahefana eto amin'ny firenena. Misy manahirana, mety misy ny hevitra tsy mitovy. Nefa raha tonga amin'izao isika dia naina-pandevitra an'izany hevitra tsy mitovy zany. Mety misy ny kion-dalana nanahirana, tsy laozan'ny fiainana zany. Ny fahafatesana ny tsy azo tovirana, fa ny hevitra tsy mitovy azo ifampiresahana. Zany no marina loatra ny teny any Antokom-Preministra teo. Zany no mivoy ao anatiny sy any ivelany an'ity antoko HVM ity. Androany izao namaky gazety dia voaken'ny sarina enina amin'ny rahalahy hoe miady sezy ireo. Tsy izany ny HVM. Rehefa tonga ny fotoana dia ho tonga eo ny fotoana. Fa tandremo ny namako fa ny ratsy-drina dia ilay zarazara ao anjakainy. Koa aizy sika mirahina ary zany no tiany ampisehoana antsika mianakavy androany. Fa ao anatin'izay samihafa izay zahay no mirahina ary mametraka ny tombotsoa-pirenena satria ny antokony HVM. Ary mino fa hitovizantsika zany. Tsy antoko na olona atao otompon'ny firenena akory, fa antoko atao anompon'ny firenena satria antoko natsanga amin'ny filoham-pirenena. Zay ny lokaloka teo amin'nolon'ny vahoaka malagasy fa anompo an'ity firenena ity. Anao zay ampandrosa an'ity firenena ity ka fitaovana ny antoko politika, fitaovana hoentiny anatanterahana an'izany lokaloka nataon'izany teo amin'nolon'ny fitokisana nanen'ny vahoaka azy tamin'izany andro zany. Koa zay ny faliana androany. Fantatsika fa any Toliara no anao ny assise régionale. Amin'izany no ataony totorepika satria anisany hoventesina any io fahatelo taona ny antoko io. Mirasa antsika sady ho tonga any amin'ny fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo ny volana Jona izao. Mampiavaka anay zany satria indraindray ny antoko sasany rehefa manao an'izany assise zany dia tsy mandray vahiny izy ny fitenena. Fa zay dia manasa anareo rehetrarehetra ho tonga any. Na tsy manao cravatte bleu ary fa omena t-shirt ihany nareo. Satria mino zay fa tsy mamenatra nareo manao t-shirt anay. Fa dia manasa anareo sahady zay. Tsy azo ny olona zany ndraindray. Hoe ahoana ary izy tiako tazana ihany tsy le antoko zao nefa hoe assise ny HVM. Zay indrindra le mampasamy hafa anay satria zay dia mitarika le hevitra fototra nataon'ny filoham-pirenena hoe tao anatin'ny crise politique sika ny mivoaka. Crise politika zay nanapotika ny firenentsika ity ka tsy maintsy mampirahina piray-tanindrazana isika. Ka tsy afaka nionono ny irery na hisetrasetra fotsiny eo amin'ny fiarahamonina satria hoe maro anisy eo amin'ny fitondrana. Marina fa mitarika ny antoko HVM fa mila ny hery rehetrarehetra. Hery velona ozy izy ny filohan'ny anteneran'oloretra. Hery velona tokoa tsika mianakavy andrandray ny firenentsika ity. Izandray no andrandray ny firenentsika. Raha tsy isika izao no miaraka nala ny firenentsika ao anatin'ny fahantrana. Zay no matesatsika aminay dia zay ny antom-pisin'ny antoko politika. Ary ataoko hoe ny anay dia zay ny joronay ary mino fa tafita any amin'ireo olona maro samihafa manerana ny firenena. Farany dia no avy akaiky sy ny lavitra. Lazana ny Antokom-Preministra teo. Fa raha misy zavatra manahirana aminatiny amin'ny resaka politika dia ny fandanjalanjana ny zavatra ho atao isy valiny rapitso sy ilay ho an'ny taranaka ny ariny. Zay antoko HVM dia nieritreritira hoe tsy ampy faharoa io teto amin'ny firenena. Na fahasahina mametraka fotodrafitrasa fototra na fanovana fototra eto amin'ny firenena. Eny mety tsy azahoana valy raha tsy afaka 10 taona dia 10 taona. Voaina ane zany 10 taona lasa zany. Ameropera kely fotsiny tsika satria mba nisy dinale tany ivelany tany dia ozy ilay filoham-pirenena anankiray vietnamiana hoe monsieur le ministre, vous savez que il y a 30 ans de cela. Tsy lavitra zany, c'était 87. Non, efa teraka dolo kosa tsika tato anaty trano ity. Mandra lavitra aloha tsika Vietnam.
nareo manapaizana kozavo miavelako ijena zany indicateur économique hoe aiza ho aiza ny Vietnam amin'izao fotoana izao. Zany no mamoy atsika, zany no anentana ny atokasivema atsika, ary zany no mahatonga filoham-pirenena, zany nahatonga ny reo lehibe ny am-panjakana milaza hoe andao atsika anangana miaraka anangana no avitsika amina zavatra mahapotsika afahantsika mamela lova tsara eto amin'ny firenena ity, fa tsy ny androany fotsiny. Marina fa eo amin'lohany mety fahasahiranana manitra ny vahoaka, kikika vahoaka amin'ny andavanandro, tena marina zany, mila valina zany, miezaka amin'izany tsika rehetrarehetra, fa zany koa nefa tsy atao anakona an'ilay fahasahina mametraka mijery lavitra eto amin'ny firenena, mba ahafahantsika rehetrarehetra ireo milaza ho tain'Andriamanitra ho ela velona, milaza hoe tamin'ny androntsika nitondro nafahana nametraka an'izany fototro zany, ka ikokany mamy amin'izany ny firenentsika any aoriana, ho an'ny zanakitsika, ho an'ny taranakitsika, ho antsika malagasy. Zany ny fotorany atokasivema, tokolasy tokovavy, ary anentanana antsika irahina ao anatin'izany fitiavana amin'ny tanindrazana izany. Koa ampifariana tokoa ho anay menakavy zay soloko teny eto no misaotra antsika menakavy. Misaotra anareo, marina fa voalatsinainy ny andro, fa mialina sady ny andro, betsaka ny voavy lavitra tonga eto namonjy amin'izany. Saorany anareo, fitiavana tokoa zany, ary mandrisika anay foana iroso, iroso tsy matahotra, raha tsy miteny hoe mino fotsiny, fa iroso satria mitady ny ampitso andesy isika. Ary mino zay fa raha reo teny nataon'ireo olon-dehibe, olona manam-pahefana eto amin'ny firenentsika ireo, dia taratra sady amin'ny firaisan-kinatsika, ny ahafahantsika amin'ny rahina, ny ahafahantsika mijery ny tsaratsara kokoa eto amin'ity firenena ity. Ny fiainan'olona tsy vita mora, raha voasolona fakeo ela be ny mpanakora.